Ampitraikefy eo amin'ny fikarakarana sakafo sy lanonana ny miaro culinaire. Anisan'ireo sehatra sy ahafantarana azy ny fampianarana patisserie amin'ny teny malagasy maimaim-poana. Ny miaro culinaire dia orinasa zahay mampanao formation ho an'ny ONG, ho an'ny particulier, ho an'ny mpianatra. Izay maimaim-poana ny fanofanana ataonay momba ny art culinaire, izany hoe fampianarana momba ny lakozia sy ny fandrahoana. Izahay koa dia manao traiteur amin'ny vidiny mirary dia manana location salle ho an'ny particulier amin'ny vidiny mirary ihany koa. Hoe maimaim-poana ilay patisserie fampianarana dia tsotra ihany. Tanjonay tsotra ihany hoe mizara ny traikefanay ho an'ny Madagasikara. Traikefa izay fampianarana lakozia ny tanjona dia mba hay lakozia ny tsirairay avy, hay mahandro moa izany ny tsirairay avy ho an'ny malagasy tsirairay avy. Rehefa mianatra tsika amin'ny formation ireny dia mahadino ilay izy matetika. Ny zavatra tsapanay fangatahan'ny olona dia mba asiana support ilay formation dia eo ihany koa izany tsika manana ilay CD, DVD miaraka aminy izay alainay mialoha izany filmena mialoha ilay chef ahafahanareo manao ny répétition any an-trano, izany hoe mamerina amin'ny alalan'iny DVD iny. Rehefa mahazo an'ireo fotsiny nareo dia afaka mandray arsinay amin'ny VIP izany nareo manao ny formation gratuit. Ary indrindrandrindra rehefa manao salon izay dia omena ilay maimaim-poana nareo manana accès mba ahafahana hoe miala amin'ilay copie eny an-dalana iny fa original daholo ny DVD, original koa tsara ny boky manao traikafa izany hoe ezahanay izany mitovy amin'ireny boky any ivelan'ireny ny qualité, izany hoe ny kalitao ampiasainay amin'ilay boky. Ahafahanareo ataonareo support de formation izany iny. Ohatr'izay koa ny DVD dia original. Ny formation gratuite dia miaraka amin'ny chef rivotsika izay miara-miasa aminay dia nitoerana misy an'ilay location salle anay ery Ambatomaro afaka enonareo raha ohatra ka hoe mandeha en groupe tsika. Ho an'ny ONG dia mikomandy boky aminay zao zareo ohatra pour une cinquantaine de personnes ohatra ny ONG dia afaka tonga dia manome boky izay dia afaka makany an-toerana ihany koa ny chef miara-miasa aminay anankiroa ny chef aloha hatreto. Izay chef tena manana ny traikefany afaka mizaranareo izany izay traikefa izay. Anisan'ny mandray anjara ao amin'ny shopping time fête des mères eto amin'ny café de la Gare Soarano ny miaro culinaire. Etsika mandritry ny 2 andro dia ny 9 sy ny 17 ny volana Mai. Amin'ity shopping time fête de mères ity dia misy ny viennoiserie, spécial viennoiserie, misy 10 recettes ao anatiny dia misy ihany koa ny viennoiserie dia misy ny spécial fête dia misy ihany koa ny resaka pâtisserie tout court dia misy ihany koa ny cuisine européenne. Tsy hijanona hatreo ny hetsika andraisan'ny miaro culinaire anjara fa itoy eny amin'ny Alliance Française Andavamamba ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Septambra ho avy izao amin'ny alalan'ny Salon de la Gastronomie.